Alléluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray lasana babalany miaona amintsika amin'izao fotoana izao fa lehibe indray ny tenako miaona aminao eto androany dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity dia ny fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy raha lasana babamalala fa indray ny tenako miaona aminao eto androany ary miarabanao natratra'izao andro anio izao velonay soma tsara tafahoneto indray tsika avy niatrika ny tontolo androsika teny amin'izao tontolo izao teny dia miarabanao manokana hoe tsy lavo teny andalina teny ianao fa ity tsika mbola tafahoneto indray androany dia ny fahasoavan'Andriamanitra anie ho amintsika tsirairay avy dia misaotranao sady ny fidy indray ny fotoana izay ahafahana miaraka eto amin'ity androany ity ny tanana mahirin'Andriamanitra anie kasika tsika tsirairay avy any atokantrano any ary amin'ny alalan'izao fandaro zao dia androso ao tokantranonao ny filazany tsara dia akatorinao anatin'ny tokantranonao ny fanatrehan'Andriamanitra raha lasana babamalala dia ny Jesosy tsika tsirairay avy ary dia raha androany no vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendratsindra koa natagavinao teto fa misy raha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany izay ny teneniko anao hoe maharetatra amin'ny farany satria hitondra hery ho anao hitondra fampahirezana ho anao izao toriteny izao fotoam-bavaka izay rahantsika eto hifampahirezantsika anatin'izao vavaka fiambinana ady indray sasany hoe rahantsika notsika hira bavaka toriteny fiambinana ny toriteny dia matoky sy mino fa ahery ianao tsy taka nidirinao teto no hivoahanao eto amin'ity androany ity dia miarabantsika rehetra izay efa paketo ihany koa nefa tafiditra voalohany teto androany raha nabavintsika iamany tafiditra voalohany teto androany dia tolorantsika azy mihitsy ny tsodrano mahafinaritra be hoe tena raha hiditra ianao dia ho tahian'Andriamanitra raha hivoaka ianao dia hanaraka anao ny fitahian'Andriamanitra raha nabavy aminy izay rehetra kasain'ny tananao atao dia atao fa Jehovah Andriamanitra dia efa momba anao sahady dia mahereza raha nabavy ama dia mifanatera amin'ny ankohonanao dia ho tahin'ny tompony raha nabavy ama izy niditra voalohany teto androany dia nahazo izay tsodrano izay ny tompo raha latojo mampionina lovlitina mamy sirandry ny ana mahiny soa tonga soa ko Daniela Zizi Karla Geneviève Randre Mananjara Rolianisa Berthe Savaz Zamina Kataka Eliza Tsiala tonga soa Berthe Savaz i Evanina Rabekiteo
Mami razana Monika. Ao ihany koa I Faliray Ritovo Tahiny Jesosy Tongasoa. Dia ao ihany koa ry Zizikarlava teneniko teo Fabiola Zanakandapa Erikaraka Tongasoa Felana Rakoto Tongasoa Mambaltina Maniko Bertsava Marijo Jenila Ina Amboaratsiky Tongasoa Kodaleoni Tongasoa Mapiona. Ao ihany koa I Mamy Sarandry Claudia Ravelarosoa Tongasoa daholy. Ranabavy mihaja Jesosy Mahery Rodine Marie Antonirina Nambiny Tsomakirina Etany Sandi Tongasoa ihany koa I mandeha tsara feo hono ozy ny ankizy Fity Lantonirina Tongasoa daholo nareo faly be zay mahita nareo ary matoko fa ifampahereto tsika amin'ity androany ity. Jonathan Andrina Suzelle Maman Valentina Maman Jenica tsisy papany mihitsy fa mamany daholo Niana Mainso. Ao ihany koa I Fontaine Lalanirina Tahiny Jesosy Tsoameva Tongasoa Sandra Akonina Itody Raonsoa Sandola Tahiny Jesosy daholo isika mianakavy dia mahareta hatramin'ny farany. Alleluia. Mbola avy ny papany fa mamany daholo aloha zao mbola mamany Valentina, mamany Jenica, mamany fa avy ny papany rehefa aoriana kely ao. Alleluia. Dia tahiny tompo ary tsika rehetra milo zavatra zao ndao tsika aloha hivavaka Amerika ity fotoana ity eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia ndao ho ampandrosotsika ny anavavintsika Kodanela izay vao andray anjara rehetra ngamba raha tsy diso tahaka izay natao surprise kely dia lasa ny vavako. Izy no andray anjara amin'ny vavaka fanombohana eto amin'ity androany ity. Ka ndao to dia ampandrosotsika izy. Raha nambavy Kodanela hanao ny fitenenana itony fotoana itony ambavaka izao fotoana tsika izao. Tahiny tompo ary nambavy Kodanela. Azafady indrindra miandry kely tsika mbola misy andrasana kely ino izy ity ny connexion mialatsiny kely amintsika. Ainy ary tahiny tompo avy hatrany ary raha nambavy Kodanela hanao ny fitenenana rehefa vonimbonina ianao zay efa vonina ndao ary. Tahiny Jesosy sika rehetrarehetra dia tahiny Jesosy paster izy mianakavy dia faly miaraka amintsika tsirairay aby ny tenako dia hiaraka vavaka tsika riray tsara avo indrindra dia mbola misaotra anao Jesosy no fahatongavany tsirairay aby eto ary mbola nomenao fotoana zay tsirairay aby isan-tokantrano ary mbola apetraka am-pelantananao izao vavaka andeha taonay eto dia raiso am-pelantananao Jesosy ary masinao amin'ny anaranao ary mbola apetraka am-pelantananao n'aiza ny toerana misy anay dia mbola tsy tapatapoka ny connexion anay mbola hiafahanay izao manaraka izao vavaka izao isanandro ary arovinao na ny connexion anay zany na ny telefona anay na ny fobena dia arovinao Jesosy ary tantaninao izy ireo ilay mpitondra anay mba tsy zavatra manakanjakan'izy ireo dia mba hitohy isanandro izay vavaka ataon'izy ireo mizara teny mamy aminay eto isanandro ary izay ankizy izay mpanaraka izao vavaka ny ampitondra izy ireo dia arovinao Jesosy ary tantaninao ary rehetra salama amin'izao fotoana izao dia aoka mba feno fahasalamana izy ireo ary feno hery isanandro
mbo misy avagna zao mandeha magnatony zao vafoka zao na dia arerika izy rehetra sosy raha tsy teo anao dia tsy afaka manatrika zao vafoka zao zay isam-batan'olo avy aminao riry ihany anao iafahanay mbola manatrika zao vafoka zao ary mbola apetraka am-pelantananao sosy mbo mangataka mbo tsy hisy zavatra manakatsaka ny vafoka ataony hito isan'andro san'andro ary hifikitra anatin'ny sainanay tsirairay aby raha misy zavatra tsy mindrika nataony tsirairay aby dia fonany aminao naiza naiza na toerana misy anay na mitokantragnonay zany dia mboka mbo agnaraka zay ijoro mahitsy isan'andro san'andro ary tsy tafiny vola eto sosy isam-batan'olo tsirairay aby ary indrindra zay mbola tsy nanato ho anao dia oka izy ireo mba tafiditra ary vakinao fony izy ireo mba faritra andeha hanompo anao izy rehetra sosy ary hitantaninao izy resany mba ho tonga eto mba hatsapa fa tsara Jesosy misaotra anao Jesosy ary naiza zany zay toerana misy anay dia mba harovinao Jesosy na dia eo ny vavaka na dia eo ny asany rehetrarehetra dia tsy ataony masaka nandeha hanompo anao isan'andro dia mbola mamerina fisaorana anao Jesosy misaotra anao amin'ny zavatra rehetra amin'ny ny fitiavanao anay tsirairay aby voninahitra ho anao rery ihany mandrik'izay toria. Halleluia, amen. Alleluia, mankasitraka be dia be andranavavy Kodany tsika tao anatin'izany fandraisana anjara mahafinaritra dia ny vavaka fanombohana zany zava-dehibe ny vavaka fanombohana ary iakinan'ny fandarantsika mihitsy ny fametrahana ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Misaotra betsaka raha ny vavaka Kodany dia Andriamanitra manankarepasoavy namaly fotianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto ary dia matoky sy mino fa ianao dia olona ataon'Andriamanitra mioty ny vokatra zany fanaovana asan'Andriamanitra zany ka dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany ranonabavy Kodany dia fahasoavan'Andriamanitra ny omba anao hatrany. Halleluia. Ny vaovao filazana dia zao voninahitra n'Andriamanitra fa nandeha androany ny radio atsika rehefa avy somary nijanona tao anatin'ny fotoana elaela ihany izay ny tsy nandeha tsy haiko firy volana teo voninahitra n'Andriamanitra fa dia velona somatsara nandeha somatsara androany ny Aki radio ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Isorana manokana moa zany tsika hoe tsy dia misy olona be dia be hanorana fisaorana fa voalohany misaotra anareo be dia be rehetrarehetra izay mitondram-bavaka satria niteny taminay mba hitam-bavaka mba handeha amin'izay dia voninahitra n'Andriamanitra fa tena handeha ary isorana anareo rehetrarehetra mitondram-bavaka aloha raha izay. Faharoa isorana azy mianaka satria araka ny teniko aminareo tsy dia misy olona be dia be eto amintsika mifanampy amin'izany zavatra zany fa dia izy mianaka fitisy mampionina no miara-miketriketrika ao manao teknisianina kely ao mikirakira ny nampandeha an'izany radio antsika zany amin'izao fotoana izao zany dia manomboka any amin'ny site web antsika hatrany amin'ny serveur dia voninahitra n'Andriamanitra fa tsy dia ekinantsika amin'olona intsony fa dia taloha mantsy ny olana rehefa miankina amin'olona somary misy olona hafa ekinantsika dia misy fotoana tsy mandeha izy dia tsisy ninona azo atao. Isorana n'Andriamanitra mba amen'Andriamanitra tolo-tsaina eo izy mianaka kely fitisy mampionina dia etrareo no mikarakara an'izany ambadika zany tena tetenareo mba mianonareo Aki radio. Halleluia, mianonareo Aki radio satria ao ambadika ireny na dia iraray fotsiny ary mianonareo mandeha dia tadidio fa ao ambadika ireny misy zavatra ezika angeza be izay ataon'izy ireo ataon'izy mianaka kely aty an-trano aty ary lehibe ao am-pony izy ireo lehibe ao am-pony izy ireo zany hoe manao an'ilay radio zany mampandefa ny radio ka dia resaka batisa sy resaka ganany ao Lovely ny ganaganany Roly nareo zany zao raha mihaino dia efa mandeha zao ny radio Aki radio point radio 12345.com sady natao nezahana mihitsy izy atao mora be ny fomba fitadidiana anareo
akiradio.radio 12345.com zay moa le izy mba misika mba mandefa kereto le lien zafady raha tsy mahadiso mba lefaso le lien dia mba cliquen'ny olona fotsiny dia afaka mihain'ny olona manomboka zao zany ianao andro amanalina indray dia miverina takany taloha dia mandeha ny radio atsika ary atsika mba afaka mba tsy ho tapatapaka tsony izy io satria dia io le izy akiradio.radio 12345.com dia isaorantsika an'Andriamanitra faly be mihitsy izay mianakavy kely androany nandeha izy io tao amin'ny groupe tao faly daholo satria tsika moa zany tsy dia manana zavatra betsaka io ny mba fitaovana petrak'Andriamanitra ampelantanantsika mba ahafahantsika mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia io ny kolokoloantsika eo io ny mba hananantsika dia io ny kolokoloantsika ary ampy antsika koa io halleloia ary tsika tsy handry zavatra hoe angeza be inona vao andeha androso fa io no eo ampelantanantsika dia io ny ataontsika izay azontsika atao izay azo ny tanantsika atao dia ataontsika aza matahotra nareo fa miezaka izay anala fahangininareo na iza toerana misy anareo ezaka izay mba tena hoe hitondra foana aim-panahy maraina zao raha pitso amin'ny 7 maraina dia vavaka maraina nareo miaraka amin'ny mampionina tapotra indray zay dia tontolo ny andro nareo afaka mihaino radio ary io tsy dia mandany mega io kely dia kely ny zavatra dida amin'izy io rehefa misy connexion kely fotsiny nareo ny amin'ny toerana izy misy anao dia tsy tapaka fa mandeha foana io mandeha andro amanalina izy io misy totenjaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7:70 maraina dia amin'ny ray amin'ny 7:70 ariva raha pitso amin'ny 10 maraina miverinao ny fandarana izay ataontsika androany ary nalina foana indray zany zay vao matory manomboka androany fa ho an'i Jesosy nefa zany dia mazotoa mihaino fa raha ohatra nareo zany mila asina HTTP ve nenareo ohatra ny mandeha amin'izao fa asivo ihany koa nefa raha ohatra tsy mandeha reny nareo dia arao io torohevitra anabavy lovelitina io dia zay vavao mahafaly tena ravoravo zay androany ary hiezaka tsika hiezaka foantsika amin'izay zavatra fahasoavana men'Andriamanitra tsika ho averintsika ho azy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany manomboka eto indray zany dia hisy aim-baovao indray tsika rehetrarehetra halleloia satria mandeha indray aloha ny radio dia hiezaka hitazona nareo eto foana zay hitazona ny fisainanareo ao amin'Andriamanitra tontolo andronareo amin'Andriamanitra tsy ho varindrina amina zavatra hafa tsony nareo fa dia menoa akiradio fa azahoanao aim-panahy io Jesosy efa ho avy ary dia sorantsika an'Andriamanitra izany makasitraka nareo koa fakasitrahana ny mpandray anjara fa dia zava-dehibe izay zavatra ataonareo izay ohatrany mandeha le izy lovelina tsy asy an'iny ary fa andramige ataovy minuscule dao fa asiana majuscule le akiradio akiradio.radio 12345.com dia mandeha aza mieritreritra hita zavatra be dehibe nareo vakina hoe ohatran'ny site web an'olona hoe ao anaty site web dia feno zavatra be dehibe fa tsy dia misy zavatra jerenao tsy misy fotoana hamelona le page izahay tsy dia manam-potoana hamelona zavatra be dehibe manahitaitra ao anatin'le izy fa ny zava-dehibe amintsika dia zao misy fotoantsika nitory-teny teto za tamin'ny faharoa taonan'ny akiradio dia zao ny zavatra nyteneko raha tadidinareo hoe ny atsika misy olona zao mpanao clip tareo ta Madagasikara dia zao na zay sary sy feo fa ny atsika le sary aloha mbola ao ariana fa ny tena zava-dehibe amintsika aloha le feo le afatra tonga ny aminao zay vao le mahafinaritra mazy atsika mahasoa vao mahafinaritra mety andeha ho eo ihany rehefa tonga ny fotoana manam-potoana dia mba fenoana kely zavatra jerijerenareo anatin'le site fa dia mampariry kely aloha ny sitetsika tsisy nininona mbola jerenareo ao sary ny mivady fotsiny hitanareo ao dia misy zavatra efa nataon'ny fity ihany fa mbola tsy betsaka fa ny zava-dehibe dia ny fenoana ny radio halleloia ho avy ihany ny aingoaingo nisana isan-karazany fa zay foana ny aingantsika teto zao fandarantsika zao dia ny aingy avy tany amin'ny endrika tsy nisy zao rehetra hitanao mba hoe ezahana décorena zao ezahana mba asiana décoration zao tsy nisy an'ireny aloha
fa tafita tany aminareo le afatra tafita tany aminareo le afatra nandona anareo le teny a mitondra vokatra teo aminareo le izy a zay vao nanomboka nijeriny am'izay ny fanatsarana fa tsy hoe tonga de mahafinaritra be fotsiny efa tsisy ninona voaray zay zany nomba fiainatsika eto amin'ny akiradio eto mariana moa anareo zay mbola tsy mahalala fa akiradio zany de andramoka izao le akia andramoka izao ny fanalavana azy de miampy radio fotsiny web radio izy io natrany Madagasikara hatrany ambanivohitra rehetra any a de mandrehan'izy io de mba te hanao antso avo zay efa naverika any moa izy ity indray andro raha misy olona nareo mana namana na havana afaka mandray filazantsara mety resy lahatra afaka ho resy lahatra am'izao fitoriana ataotsika zao de fitoriana fahamarina zany ka manana tsena eny ampivoamboatseny manana trano eny ampivoamboatseny eny ohatra hoe mpivarotra zareo de eny Anosibe na eny Andravoangy na eny Analakely tsy fantatro ka mazoto izy de asiana haut-parleur ao anatin'ny fivarotana sy ivelany de omena connexion izy de asiana levany toute la journée ny akiradio raha misy olona ohatr'izay no nareo any misy ino de izy ity misy olona ohatr'izay aminareo any de aza misalasala sy vao miresaka amiko izy de mifanaraka izay hoe ahoana tokony atao fanirina de mba ny anapay malina aloha na Madagasikara feno toriteny ny olona fa mety mba andre endrika toriteny hafa ndretra zareo mba mandreny eto amintsika eto de etoatsika ny connexion an'le olona fa ny condition kosa tsy connexion anaovany internet ijereny zavapoana fa connexion andefasana ny akiradio afaka mifanaraka tsika am'izay tokony atao zay mba faniritsika zay raha ohatra ka mba hoe misy zay zavatra zay de mba aza salasala miteny an'izay nareo alleluia tiako misy filazana mety tsy misy idirana filazantsara ataotsika eto fa nefa kosa fifanampiana amintsika rehetrarehetra raha misy aminareo olona eto andafy eto Frantsa mipetraka eto Paris ao Paris ny manodidina tsy lavitra ny Paris zany de manana asa afaka atolotra anareo zahako asa mahafinaritra izy io ny weekend fotsiny miasa nefa mba somary bien payé ihany de raha mila ny andinidiny nareo fa io olona io de vehivavy no ilaina latsaky ny 30 taona de mazava ho azy olona mba correcta tsara milamina tsara mba hanao asa manomboka ny zoma alina de ny sabotsy tontolo de ny sabotsy alina de ny lahatontolo zany hoe izy io zany tsy hoe miasa tsy mitsahatra fa tsy azo aveko eto ny andinidininy fa raha mahafantatra olona nareo namana olona atokisanareo satria mila fahatokisana le izy de mba afaka miresaka amiko zay olo zay zaraina ny mahasotsy iny misy olona zany atao amintsika eto na olona fantatrareo tsy anasa aza manana ihany amin'ny momba ny zavatra zay ilaina fa asevo miresaka amiko fotsiny zany olona zany de ho aza aveko azy asa déclaré ara-dalàna mihitsy zany eto andafy zay tsesatsiaritra iny fa loatsika aloha to de hanomboka ny fandarana ny filazana efa fantatrareo fa 20 21 22 zany hoe amin'ny heriny zoma sabotsy lahatsika de fady hanina 3 andro rehefa ifady hanina 3 andro tsika zoma sabotsy ary ny alahady de iomana ho amin'ny Pentecoste fivadikanana iomanantsika amin'ny Pentecoste io ka ny tena asainanao ny fivadikana io zany de zay olona hiatrika Pentecoste amin'ny 5 volana Jona amin'ny 5 juin zany de miara-mivady antsika manitsana zay rehetra tsy afahantsika mety ho vita batisa fanamana satria ny fanahy apetrakitsika amin'ny Pentecoste amin'ny 5 juin dia mba ho vita batisan'ny fanamasina daholo tsika rehetra zay manatrika eo ary ny Pentecoste tsika amin'ity de tsisy live tsy manao live tsika tsy eto ohatran'izao fa any anaty Zoom mihidy any anaty Zoom isika antsika mantanteraka Pentecoste zany amin'ny 5 juin fa ny fotoam-bavakantsika irehatra kosa de ny 4 juin zany hoe sabata alohan'iny no ilahantsika live eto amin'izany fotoan'izany mino sy manantena efa tonga aty ny groupe zay maharesy zay afaka de fotoam-bavaka hafa mihitsy indray ohatrany tamin'ny pasika any no ataotsika filazana zay vita ny filazana hiditra amin'ny fotoana am'izay tsika misaotra ny raba fabeolazana andapa
mandroatra ny filazandrara ndao ary a mandeha zao ny radio dia za koa miteny anao hoe tsisy antony tsy tokony hampirehitra ny jironao tsisy antony tsy tokony hampiredareda ny ara-panahinao a ny tena androanitra hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanareo ndao ary ataontsika tirity ao kirehatra ny jironao a dia meno finaritsika rehetrarehetra amen hitrano toro-tena avatra antsika orina nytira ity a dia mana ny baiboly a makaperana sara haleluia Nandreny feonao ny antsoaina Nandreny feonao ny antsoaina ka mifu tao anaty toromasomaso toka tao anaty toromasomaso toka misy tomanao ahy tsangana ivoka misy tonanao ahy tsangana ivoka tao anaty rendrarendra fiainana Jesosy aho tao anaty rendrarendra-piainana mahasotrina tenenanao mafy hazavary nitenenanao mafy hoe hazavarina miangaka manteana tanterao miasa fanomponana nirako anao ao anaty aizipito tao anaty aizipito ny teninao nanao ary azeto ny jiro azavao ny aizipito ary eto hita azeto hita zay matory ao tifo tanterao telo vita afafazo ny vo tao anaty aizipito tao anaty aizipito ny teninao nanao hoe azeto ny jiro azavao ny aizipito ary eto hita azeto hita zay matory ao tifo tanterao telo vita tanterao telo vita afafazo ny vo zinona moa zahay Jesosy nomba nofidinao anatanteraka ny asanao olombelona mpiodiny mpanoto mpanao meloka mpanoto tsy mahasoa ny ataona ihany no ataonay rehefa hoy ianao hoe niadala an'izao tontolo zao ny nofidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo zao mba hampamenatra ny mahery no mandehana ny ianao ary eto ny jiro azavao ny aizombe fa efa nahazo manaim-poana ianareo ka mizarama iray tao anaty olana sy aretina rivaorina nanamboarana olalana no nanamboarana olalana ho fitahina tao anaty fisedrana ny fanesy tao anaty fisedrana ny fanesy nanangananao ahy voka ho mpandresy no nanangananao ahy voka ho mpandresy ka raha mbola omenao tombonandro hatrany a Jesosy aho koza mbola omenao tombonandro hatrany dia hoentiko manao ny asanao ane zany eo entiko manao ny asanao anehizany mbola omenao vatana afaka hiasa raha mbola omenao vatana afaka hiasa azakazaka ho anao miheloka monkasy iazakazaka ho anao mihoatra no ny lasa tao anaty aizipito tao anaty
Sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasana mandeha tokoa zay vonony izahay ho iraka itety zao tontolo zao itokony filazany farao sotra Jesosy. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany hery izany ravana malala tsara iny iriny raha Jonathan no tadidiko raha tsy diso nitondra n'iny iriny teto amintsika teto dia isaorana azy izany fa mahafinaritra tokoa ilay ary mampirehatra dia aoka koa mba hirehatra ny jirontsika. Alleluia. Isika rehetrarehetra zay miazakazaka aka ilay zato-boninahitra lehibe. Alleluia. Ho any an-dandritsika miomana mandrakariva oka hirehatra ny jironareo aza vela ho faty aza vela isy ammono ny jironareo. Tsara iny iriny fabeolahy dia tahitoparytsika rehetrarehetra aza sikafatitsy ohatra mbola tsy nalabaiko teo fabeolahy zanaka andapa ihany koa dia tia narakoto ary zaka izay koa mbola tsy nalabaiko teo tsika rakoto dia Naël itody Niana Mainso izay mbola tsy nalabaiko ihany nalabaiko iny Jesosy ary androantsika eraka amin'ny rahalatojo anatin'ny toriteny mino fa ahery indray tsika tsiraray avy anabaviliana iny Jesosy raha nytalina manisy Arlina tahiny tompo tonga soa dao tsika eno toritentsika androany raha tsika amin'ny rahalatojo dia rehefa vita ny toriteniny takany mazara dia miverina eto ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary mino finaritra isika tsiraray avy tahitoko rahalatojo anao ny fitenenana. Dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy tonga somatsara amin'ny vavaka fiambenana dia tena hoe raisina ampitiavana sady ampifaliana be izay tonga rehetra eto dia tena hoe raiso mbola fahasoavana ho anao indray havana malala mbola ahafahanao miaino ny tenin'Andriamanitra indray fa any aparana ihany anie ravana malala ozy ny tenin'Andriamanitra fa hitady an'Andriamanitra ny olona izay olona tena mbola tsy nanompo an'Andriamanitra tena tsy nalala an'Andriamanitra niveriny olona fa tsisy Andriamanitra dia amin'izany fotoana izany rehefa tonga Jesosy ho avy ny fotoana farany dia ozy n'Andriamanitra hoe tapitra dia tsy miteny ny Andriamanitra esorin'Andriamanitra mifanahy masina miala eto amin'ity tany ity dia hitady an'Andriamanitra amin'izay ny olona manao fifadikanina ny olona manao rehetrarehetra mivavaka mandohalika ny ninona ataony olona fa tsisy fanatrehan'Andriamanitra intsony tsisy fotorotoro sy mangorakoraka intsony amin'izany tsisy famelan-keloka intsony amin'izany tsisy ninina intsony dia ho anao izay mety hoe sendra tonga eto dia zao mbola fotoana zao mbola afaka namelaneloko anao Andriamanitra mbola afaka namboatra fifandraisana ampo aminao Andriamanitra dia ararotra ray havana malala dia anao izay efa mpanaraka foana moa dia raiso tombony ho anao indray ny
androtsika androany fotoanatsika androany halleloia dia jery ten'Andriamanitra amin'izay ary atsika fijerana amin'ny Isaia atsika Isaia 7:20 no ovakitsika Isaia 7:20 dia masamitatsika dia vakitsika ny tena aminaran'Jesosy hoe izao Jehova no mpiaro io isaky ny indray mpimaso no andemako azy fa ndrao misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy aho halleloia amen ray havana manara aorosyn'Andriamanitra isaky ny indray mpimaso ny andemako anazy indray mpimaso zany a ohatra zany ny indray mpimaso tsy hitanao akory zao dia efa mpimaso vetivety kely zany mba mpimaso any ianao any an-trano any ndra manao hoe vetivety kely fa zao mipika maso zany a manakipy maso aloha dia aveo miratra dia zao mipika maso indreo fa mipika maso afaka ataonao fraction de seconde fotsiny na tiersa mihitsy azy fa zao mipika maso zany koa afaka atao 2 minitra zany a mipika maso ohatra zao zao mipika maso dia mbola mity ny masoko mikipy fa ny tena hoe mipika maso zany a dia miratra amin'ny masoko azonao mikipy dia miratra dia afaka ela be io natao adiny ray ary io afaka mipika eo foana masonao a manao hoe mipika maso indrepa anao fa tena ela be anao mikipy eo foana masonao a dia eo fotsiny azonao dia miratra dia zay zao no mipika maso indrepa afaka ela be afaka ray andro anao eny mety ray andro aloha mety tsy vita fa mety ora maromaro afaka mipika maso anao dia ela be anao vao mipika maso afaka vetivety zany no mipika maso zany fa afaka ela be ihany koa fa zao ravana malala ianao ve le olona mapika an'Andriamanitra maso vetivety kely fraction na seconde fotsiny Andriamanitra dia mandena anao mijery anao mandindinika anao sa ianao le olona mipika maso Andriamanitra fa ela be vao miratra amin'ny maso mipika maso fa ela be vao miratra dia io arakaraka anao ihany mampatonga an'Andriamanitra hoe mikipy dia ela be vao mijery anao a dia tsotra ao izy n'Andriamanitra ny fahotanareo ny efitra mampisaraka anareo ka dia tsy miema manakipy ny maso koa manafina ny tava koa ry havana malala andao androany magatana an'Andriamanitra hoe Andriamanitra amin'ny fiainako amen dia mahatonga le mipika maso vetivety kely hoe dia vao tonga dia vetivety kely zany Andriamanitra jery kely anao foana mipika maso kely tonga dia mpimaso dia lemaleman'Andriamanitra aleloia ina moa ny andemandeman'Andriamanitra fitahiana kolokoloan'Andriamanitra io ny ara-bolanao ny fahasalamanao ny fahasoavany anao tombonandro rehetrarehetra zany hoe lemalemany kely amin'ny ara-nofo fa zao ny ara-panahy ihany koa lemaleman'Andriamanitra kely aleloia sady iny tena mahafinaritra rehefa Andriamanitra mandenandena kely ny any anatinao zany dia ngamba tsy zarery fa ianao ihany koa misy fotoana ianao ao an-trano mety hoe ny andalana mety hoe any am-piasana aza mety hoe sady mikarakara sakafo mety hoe be dia be fa sady mihaino hira ianao mihaino hira-pivavahana hira fiankofana dia tonga dia torotoro be zany ny fonao misy zavatra ohatrany ataon'Andriamanitra mitamberinao an-tsainao dia torotoro be ny fonao tena to dia mirehatra be ny anatiny tena to dia inona zany Andriamanitra mandenandena kely Andriamanitra mipika maso dia hitany ianao hoe ndry io zanako fa miheno hira fiderana io zanako fa ohatra zao ndry zany rehefa namalala hoe lemalema kely ozy n'Andriamanitra dia draindray koa atsika le ohatra hoe misy fotoana atsika kamokamo iny dia Andriamanitra mihitsy manome fahazotoana aleloia ny etaeta mbola nahatongavanao teto dia tsarovy fa Andriamanitra nahatsiaro anao Andriamanitra nandenandena kely ny fanahanao indray dia mampatonga anao nanana etaeta be dia be ny io tsy miraran'Andriamanitra zany amin'ny barany amin'ny rehetrarehetra any fa ianao raha mbola tonga eto hivavaka hideran'Andriamanitra sotrany dia mbola Andriamanitra mandenandena kely ianao aleloia dia Andriamanitra zay rehefa hoe mijery anao isaky ny mpimaso dia tena hitany foana zany ianao rehetrarehetra 24 heures sur 24 anao hitany foana raha le Andriamanitra mipika maso vetivety kely fa raha le Andriamanitra mipika maso ela be vao mijery manahirana ihany fa ianao angatao hoe Andriamanitra mba atao vetivety kely rehefa mipika maso ianao fa Davida zany tena vetivety kely Andriamanitra rehefa mipika maso ao izy tena Andriamanitra teto isaky ny ray mpimaso ny andemako azy fandrao nisy manimba izy ka Davida saika nisy nanimba tamin'izay dao netsika zay tena Andriamanitra kely amin'ny Samuela voalohany Samuela voalohany 7:20 dia andininy fa 7 ane ka hatramin'ny fa 1:10 Samuela voalohany 7:20 dia andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 1:10
amin'narany Jesosy. Ary Saoly hatramin'izany andro zany dia nangarika ny Davida, ary napitsony dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra nilatsaka tamin'ny Saoly, ka de maola tao an-trano izy. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tarany tahaka ny fanaony isan'andro ihany, ary nisy lefina tena tanan'ny Saoly, dia natorako Saoly ny lefiny fa hoy izy, amely any Davida aho ka ataoko mibroka miahatra amin'ny rindrina. Fa Davida nisoroka indroa teo anatrehany. Amen. Teotrany de nangarika ny Davida Saoly, tezitra nankahala satria manino nalaza be Davida. Teo ambony kely teo de nifafity le hoe Saoly nafaty arivarivo fa Davida kosa nafaty alinalina, de tezitra Saoly fa maninona kosa e. De ahoana ny Davida ny diakalazaina be ohatr'izany, nakalaza ny vehivavy nandeha sinirany zany, de tezitra Saoly, nialina Saoly. De nisy fanahy ratsy tao anatiny, de lasa manino izy, lasa mola zany manao fihetsika hafahafa. Ohatra ty zao ny tena to de hainareo, vehivavy mola. Ahoana vehivavy rehefa mola? Ohatra hoe any ampianarana misy vehivavy mola de akeo akaikin'ny lehilahy izy zay lehilahy tiany ohatra, de eo izy, za lesy mba ampianafo, za lesy tsika ve mba ka misy fotoana kely, za lesy mba te resaka amina, la lesy mahay be, la lesy mba ampianafo lesy ohatrany vavy rehefa mola makeo amin'ny lehilahy sady miangodingody kely, tsiketsika kely, la lesy la lesy mahay, la lesy ohatr'izao miantanta kely. Ohatran'izany vavy rehefa mola, hitanao ao anatiny eo ihany le fitiavana, fa tsahany to de tenenina amin'ny vatana, de nefa le fihetsika ny manambara anazy ihany, azonao de fihetsika hafa kely eo ohatr'izany mola. Fa Saoly indray tsy mola hoe tia ny Davida, fa mola nankahala ndray izy. De ao anatiny zany tena misy fankalana be, de tsy hitan'izay anehoana anazy, de mihetsiketsika eo izy de misagité en français zany hoe mola zany misagité, tena manoatra zany tena tsy hita mihitsy atao teny be fa tsy hitany. De farany nanino nitorahany lefina am'izay Davida zany tendritendry eo, tendry lokanga, fa harpa ny tena nitendreny Davida, harpa de mitendritendry harpa eo zany Davida. Ohatra zao ny feon'izany harpa raha mbola tsy fantatrao, mbola tsy neno harpa ianao de zany ny feon'ny harpa. Zany tendritendreny Davida. De zao tendritendry zany Davida, tendritendry harpa amin'ny tena matetika tendreny Davida. De izy miondrikondrika kely izy mitendritendry harpa na violon, tendritendry eo izy. Fa nitorahany Saoly ohatr'izao, fa zao raha Davida Andriamanitra matory raha Jehova no mipika maso amin'ny Davida ka ela be vao misokatra amin'ny masony, de to de fa miboroka ny lohany tena to de voan'ny lefiny. Saoly mahitsy tanana. Fa zao rehefa namalala ne Davida, Andriamanitra tena vetivety kely mijery anazy, to de hitan'ny Andriamanitra Saoly tadamona anazy, de manino rempi-maso otsiny ozy de iarovako anazy mba tsisy animba izy. De Davida mitendritendry tsy manana mitendritendry Saoly any rehefa namalala mba mitendritendry ho an'ny Saoly rehefa namalala mitendritendry Davida. Saoly tena ratsy sainy, de mitendritendry eo Davida, tsy taitra, tsy manam-poniny iny, nitorahany Saoly. Fa zao raha Davida fotsiny fa maty Davida ohatr'izay, fa miboroka ny lefiny. Fa zao misy Andriamanitra mahatsiaro anazy isaky ny ray mpimaso, ary ny fahatsiarovan'Andriamanitra ny Davida de ray mpimaso vetivety kely amin'le tena aingam-piasa rehetra. De to de manino tendritendry eo izy, tamy hatrany ny lefiny, tonga de akatra n'Andriamanitra ny lohany, tonga de mivily mitsoka am'izay Davida, mbola nitorahany Saoly fa androany, fa avily n'Andriamanitra ndray tsy vo mihitsy. Ary io ary teo de nitenena hoe fa Davida nisoroky-ndroa teo anatrehany, fa na mbola 15 raha Saoly nitifitra ny lefiny ohatr'izao tena voalany Davida foana, sady mitsoka Davida miala, sady mitsoka Davida miala. Tsy vo zany io satria misy Andriamanitra isaky ndray mpimaso mijery Davida io hoe aiza Davida, lemalema kely de ampina Andriamanitra vadika ny mahafinaritra ny rehefa namalala Andriamanitra. De za te tenana hoe
tena angatao zany mba Andriamanitra mandenandenanao zany, Andriamanitra matsiaro anao zany sakindray mipimaso. Ohatra misy tsy mety ataonao de tonga de ahitsin'Andriamanitra ianao. Iny ianao tena zanak'Andriamanitra. Fa ianao zany raha vao misy zavatra ataonao nefa tsy mba tsaron'Andriamanitra mihitsy, de za tetenao fa mbola sasasary ianao. Fa za zao nisy fotoana tamin'izay nanaonao foana misy fahalemena de fa aveo nireharea tamin'izay nireharea tamin'ny resaka vola. Fa tamin'ny 7 sasana erdimy nireharea ohatray fa tamin'ny 4 ohatr'izany tamin'ny 4 toandro na 10 to de misy fananaran'Andriamanitra. De tena osika Andriamanitra tena mijery anahy ianao ndry mahafinaritra ry havana. Tena ry misaotra an'Andriamanitra, Andriamanitra tena misaotra anao satria manino tena jeren'Andriamanitra ry havana. Halleluja, mahafinaritra ry zany. Mahafinaritra ianao tena hoe miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, miaraka aminao eny Andriamanitra, mahatsiaro anao Andriamanitra de mandindinika aminao eny foana. De Andriamanitra koa tsy hoe ananatra anao ihany ny tonga fa anatsara amin'ny fiainanao tena matetika tongavan'Andriamanitra de mijerijery izy. Manao na reny zanako hoe inona reny metimety amin'ny zanako hoe jereny hoe manahoana reny asany, inona reny tokony mbola ovany, inona reny tokony hoe de tokony ovana kely ny ampilony tao fa sao de vizaka loatra ny zanako ay sao de ohatr' amin'izao mandidinika eo izy, inona reny mety amin'ny zanako zany eny Andriamanitra mahatsiaro zany sakindray mipimaso e. Jereny eo anao. Halleluja. Ohatra hoe raha mianatra indray inona reny mety amin'ny zanako ty ohatrany misy zavatra tokony tsy ampy aminy, tokony tsy ampy stylo ve sa tokony hoe ohatr'izao tokony hoe inona reny tokony amboana, ahoana reny maîtresse na ahoana reny zao, ahoana reny tokony mena fahazotoana kely izy tokony mena azany ane rehefa namalala Andriamanitra mahatsiaro zany mijery anao de tena kolokolony. De azagaga ianao raha misy fotoana ohatra ianao tsy manam-ponenena fa mba mandehandeha iny eny an-tsena na ohatr'izany de misy zavatra tena tianao be. Za zao tena matojo an'izany ty misy zavatra tena ilaiko be de hitako eo tampotampoka eo hitako eo. Fa zao tsy tampotampoka zany fa misy Andriamanitra efa hoe zanako mandeha makaria ianao zao fa misy zavatra ilainao any de tena ilaiko le zavatra tsy napozo fa ilaiko le izy satria manino misy efa Andriamanitra mahatsiaro anao izy ne ty kosa ilainao zanako de ataony tojo aminao le izy. Halleluja. Zany ny Andriamanitra mahatsiaro de androany tena ataovy se fomba rehetra andehananao eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra foana, eo ambany elany foana ho hitany eo foana. Fa raha venao varina any amin'izao tontolo zao sy ny karazany tsy afaka ahitana ny teniny Andriamanitra hoe ahatsiaro anao isakindray mipimaso. Ka ny fahotana rozy n'Andriamanitra amin'ny mampiafina ny tavako de tsy mijery anao Andriamanitra. De raha misy manimba ianao de misy manimba de simba. Fa Davida teo anatrihan'Andriamanitra ndray mipimaso ny jeren'Andriamanitra Davida de hitany eo foana hitany eo foana hitany eo foana de vao misy tady animba de tonga de arovany. Halleluja. Za mpiaro an'io izy n'Andriamanitra de mety izy ianao ho arovan'Andriamanitra. Mety izy ianao fanatrihan'Andriamanitra foana, kolokolomy ara-panahanao, fitiavanao an'Andriamanitra, finoanao an'Andriamanitra, fampikinao an'Andriamanitra indrindrindrindra. De mety izy tondra ny azo fijalian'i Jesosy. Ty fiainana ty somary mafimafy indrindrindra hoantsika tena mijoro ny devoly koa de tena miezaka mampilatsaka atsika, miezaka manao zay fakapanahy rehetra ahatonga atsika lavo fa ianao tandrema de tena topoy Andriamanitra. Fa tsika ne raha vanimala tena misy fotoana marary any tena za zao tamin'izay ozy le mpiara-mianatra aminay zay am'le fijoroana amin'ity resaka vaksiny ty de efa aveo hoe ozy ne ianao zany de ho voaroka, ianao zany ohatrao ianao zany ohatrao de ahoana zany ny fianakavianao, de ahoana zany ny mamanao, de ahoana zany ohatrao ianao tokony mba andeva volana ny fianakaviana, de ahoana raha voaroka, de ahoana ohatrao. Izy indray matahotra be momba anazy de tena isaorako anazy aloha satria fanehoana fitiavana zany. Tiana izy mato mieriseritra momba anao hoe ahoana zao de izy indray no s'inquiéter be. Fa zao no teneniko anazy aza matahotra ho ay ianao Andriamanitra ry havana tena afaka nitahatsika. Za ry havana matoky an'Andriamanitra. Fa zao no teneniny rehefa tezitra amin'izay satria izy niteny hoe misy hevitra ozy raha mandovola ozy de mitady an'ireny dokotera reny antsika de manamboatra test de vaccination faux zany hoe sandoka no taratasy sandoka zao mandovola fotsiny de manao sandoka fa niteny anazy hoe anka za tsy manao sandoka zany, za tsy manday. Halleluja. Ianao koa mijoro amin'ny fahamarinana aza mba manao zavatra sandoka za fa za tsy nanao. De ozy amin'izay ianao ty ozy tena miala tsiny ozy fa ianao imbécile, tena imbécile ianao ozy fa miala tsiny. Ina moa no teneniko imbécile marary kosa zany fa zao ozy ny Jesosy ho alan'ny olona nareo noho ny amin'ny anarako, noho ny amin'ny sitrapoko fijoroana amin'ny anarako
de tsy nampaninana anazy satria efa fantatra ny fa voalazany de anao koa aza atao mampihevitra anao ny zavajavatra kely mba tsy pika alefa ndevo loatra zahatra fa manan'Andriamanitra mahatsiaro anay isaky ny ray minitra de nampahirezin'Andriamanitra am'izany fotoana zany le malemany kely de nampahirezina aleloia de zao aty falifaly tsy nampaninana anahy akory zany zavatra zany satria fantatra fa eo foan'Andriamanitra mandenandena kely ana mitana haleloia de misy matoky afa voarainao zany toriteny zany de voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any tera sy ny laza de ho anazy rery any koa haleloia amen. Haleloia. Misaotra an'Andriamanitra tsika am'izany tenin'Andriamanitra zay nafinaritra nentin-drala tojo isaorantsika azy fa zava-dehibe ny toriteny izay nentiny teto ary nampahery atsika de metanetana tsara nareo meny ny toriteny de isaorana ny drala tojo ary Andriamanitra manakarepasoavana ne amaly fitianao de anandratra anao hatrany de omba anao am'izay rehetra ataonao de na roviana de ho fitian'Andriamanitra ho solovavana foana ianao raha latojo mitombositra mitombofa soavana de io teny vokatry ny asan'Andriamanitra zay nataonao satria tena Andriamanitra de miteny amitsika fa reny tsisy verimaina tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Aza marero am'izany nalazain'olona imbécile ianao na 2 bécile na 3 bécile na 4 bécile ny fijorotsika ny fahamarinana moa tsy ho lazain'ny olona tamin'i Jesosy ny havana inona moa tsy nitenen'ny olona ny Jesosy vavan'ny olona tamin'ny Paoly zany kery havana ka tsy mory fa zao miara-mandeha amin'iza isika ny olona tsy maintsy miteny ary misy olona tsy mihafahafa mihitsy miteny teny marary atsika fa itsika koa tokony mila vita vaksiny basy ary mbola hijorotsika raha na ny amin'ny fivavahana izay vavan'ny olona be fa de mahereza raha latojo fa nampalely kely anao lazain'ny olona imbécile fa de tsy maninona zany de mandeferina dade amin'ny tsirariny ary fa eo mason'Andriamanitra ianao tsy zany haleloia eo mason'Andriamanitra ianao zanany tiny zanany tsy fony zanany malalany mahereza raha latojo misaotra antsika rehetra koa makasitraka azy ary Andriamanitra koa manakarepasoavana namaly fitianareo satria zava-dehibe koa ny fankasitrahana zay ataonareo mampatonga andreny ankizitsika ireny ahery lalandava tahiny Jesosy ny soramandry moa zaho moa sady miaraba anareo zay mety mbola tsy naraka teo takandry Preta Maria tonga soa zay mbola mety tsy voarabako teo Isaia fa 7:20 no nivakindra latojony azy moa ny 9:7 ka hatramin'ny ny 9:7 no vakiny fa za kosa maky anareo ny Isaia 7:20 manomboka ny 9:1 ka hatramin'ny 9 no angalako imbécile 2 imbécile 3 imbécile ozy raha Fabiola Isaia 7:20 vakizika amin'ny anaran'i Jesosy am'izany andro zany ny sabatry Jehova zay mafy sady lehibe ny mahery no entiny mamaly ny leviatana de le menarana mandositra sy ny leviatana de le menarana miforiporitra ary hovonoiny le dragona ao an-dranomasina am'izany andro zany no iranareo amin'ny tamboloboka azahoana divay mahery hoe za Jehova ny mpiaro io isaky ny ray mpimaso ny andemako azy fa andreo misy manimba azy na andro na alina de miaro azy tsy misy fahatezerana atao amiko engane ka isy hery sy tsilo ao anatria kiadiko ka iroatako ireo ka hodorako avokoa fa raha tsy zany daoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy ka hiavana amiko eny aoka hiavana amiko izy amin'ny andro avy de hamaka tsara an'i Jakoba ary Israely amony sy tsimoka ka meno izao tontolo zao amin'ny fahavokarany haleloia amen. Hoy tena Andriamanitra de amin'ny 2 am'izany andro zany no iranareo amin'ny tanimboloboka zay azahoana divay mahery hoe eto zany tanimboloboka miavaky reto tanimboloboka reto ilay tenen'Andriamanitra hoe za Jehova ny mpiaro anio saripady ary sarobidy amin'Andriamanitra io tanimboloboka io
satria tanyboloboka mamokatra io. Zay zany ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Alleloia. Ty tanyboloboka ty a, le tenen'ny Jehovah hoe za mpiaro an'io. Ary isaky ny ray mpimaso ny andemako azy ndrao isy anibazy tsy azo sombaina io satria zao ahitana tombony. Io le mamokatra divay mahery. Io le voatenentsika maly hoe mahafaly an'Andriamanitra. Mahafaly an'Andriamanitra ny divay a. Mahafaly an'Andriamanitra le divay mahery tia tena tsy hoe divay mahery mahamamo fa divay mahery tsara tsiro. Divay mahery tsara tsiro. Zay matetika mihinana voasary ato an-trano, clémentine, mandarine reny. Fa rehefa tiana ho mamy be izy iny a, dia tsy tonga dia hohanina fa endrasanao elaela ao amin'ny fitoeram-boankazo. Tena mamy be mihitsy izy avy eo. Eto Andriamanitra dia sarotiny amin'ny tanyboloboka nazahoana divay mahery. Isika reto iandrasan'Andriamanitra vokatra. Isika mivavaka miandry vokatra amin'Andriamanitra. Ary korazy ianao fa tena misy vokany ny fivavahana amin'Andriamanitra, tena misy vokany. Fa Andriamanitra koa miandrandra vokatra amiko sy aminao. Alleluia. Iza manao ramadany ato. Ngai ama manao ramadany. Andriamanitra koa mitady vokatra amintsika. Tsika mivavaka dia manantena zavatra anaty saintsika ao. Za zao hivavaka dia ho tahin'ny tompo a, dia lamina ny fiainako a, dia sy ny sisa sy ny sisa. Zany andrasako aminao daholo Andriamanitra. Misy olona mivavaka zao amin'izao fotoana zao mba hahazo visa a. Zany hoe vokatra indrasanao amin'ny fivavahana zany zao dia visa. Tsy ratsy ve zany? Angatao izay tianareo izy Jesosy. Na inona fa ho azonareo zany. Ananantsika ny droit mangataka an'izany amin'Andriamanitra. Tsisy atahoranao ny amin'izany. Aza menamenatra mangataka amin'Andriamanitra. Ary aza mametsiny raha miandry vokatry ny fivavahana. Fa tena misy vokany ny fivavahana. Tena misy vokany. Fa zao, ilay Andriamanitra hivavahantsika koa miandry vokatra avy amintsika. Jesosy rehefa tonga teo Getsemane dia ny Getsemane moa efa nazavaina tamintsika fa pressoir, zany hoe famiazana. Ny dikan'ilay Getsemane dia famiazana, ary tena famiazana oliva tokoa eo. Ka raha eo amina tany misy oliva maniry zany, amin'ny fotoantsika hoarin'Andriamanitra amin'ny hazo oliva, dia fantaro fa miandrandra menaka oliva tsara avy aminao Andriamanitra. Raha hoarin'Andriamanitra taka ny aviavy isika, dia manantena voa avy amintsika Jesosy ary ny eritreritry no voky. Raha lefa aviavy ny Betania, nandravina be tonga teo Jesosy. Jesosy efa hitanao efa misy rora mihitsy ao ambava ilay te hihinana. Hoe raha fahitako an'io aviavy io manaroka be io dia nafeny voa. Fa jerena tonga teo tsy nisy voa. Raha hoarin'Andriamanitra amin'ny hazo na aviavy zany tsika, dia antenan'Andriamanitra mba hisy tsisy tsindrana mba viama. Dia hoarin'Andriamanitra amin'inona tsika? Raha hoariny amin'ny aviavy dia andrandrany voana aviavy, andrandrany fruit, voankazo na aviavy, avoky. Alleluia. Fa eto ny tanyboloboka dia andrandra'Andriamanitra divay mahery. Tena vokatra, tena tsara. Alleluia. Inona tianareo, voaloboka fotsy sa voaloboka mainty? Voaloboka mainty matetika kelikely fa tena tsara tsiro be. Voaloboka fotsy indray be nofony be, tsara ihany koa. Fa ny aloha le mena ny tena tiako. Zao ry havana malala, miandrandra ranom-boloboka amiko sy aminao Andriamanitra. Io tanyboloboka io dia mitoerana an'iritsika.
mitoerana amin'iretsika tanymboalobo koa ny toerana anompotsika. Alleloia. Ny tanymboaloboka atsika zany zao de eto amin'ny fandarana andramoka izao ary le voaloboka de tsika fa tsika sampany tsika le mamoa fanontaniana ny tsara petraka ao aminao androany mamokatra divay mahery ve ianao. Izo raha latojo avy namokatra iny izy avy namokatra divay mahery reny ao anaty an'Andriamanitra toriteny. Alleluia. Asa fanompoana misaotra andranabavy sy ranabavy rodiny tsika anao tamin'ny takariva mafinatra mbola tsisy fotoana nisorana nareo tanaty message tao anatin'ny groupe ako androany naninona zany zao izy miravavy androany ranabavy berta tamin'ny atoandro tamin'ny 3 ariva nitarika fotoana izy tao anatin'ny takariva mafinatra ho anareo zay naheno namokatra divay mahery izy. Miala valo koa ny toriteny ranabavy rodiny divay mahery. Alleluia. Io koa ny toriteny ralatojo divay mahery irariko koa ny famelabelarina zay ataoko eto mba divay mahery anaty an'Andriamanitra. Rapito zao mampino nitondra divay mahery. Alleluia. Ianao zay mbola mety mipetrapetraka iny zao kodany landro any nitondra divay mahery fa afaka fanomboana mbola nitondra divay mahery eo ranabavy ama rehefa aveo. Ay ranabavy mamavaly tiana koa tao mialatsiny ranabavy mamavaly tiana koa tao anaty fotoam-bavaka tamin'ny atoandro. Alleluia. Sotra ranabavy mamavaly tiana koa mialatsiny zao teniko ianao fa mitondra divay mahery ny ataontsika eto isan'andro de mitondra divay mahery miezaka mamoaka divay mahery tsika tsy mamoaka divay matsora zany. Alleluia. Rehefa anao zavatra tsika misy foana ny prof de français anay taloha hoe quand on fait quelque chose on le fait bien. Madame Randre tsara mbola any izy isaky misy zavatra atao aloha tonga de na tsy manao fa rehefa manao tonga de manao tsara. Alleluia. Tsika rehefa anao zavatra ao an'Andriamanitra tsy manao zavatra matsoro tsika. Tsara tsika tsy anao zavatra tsisy dikan'izany raoko daladala tsy manao an'izany tsika satria tsika de tokony hamoaka ary andrasan'Andriamanitra divay mahery tsika ary noho ny amin'ilay divay mahery izay avoakatsika no mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe za mpiaro an'io. Alleluia. Seo mihitsy Andriamanitra ohatra tsika ihany raha misy zavatra eo ampelantanantsika mamokatra zavatra tsara ho atsika. Misy tonton anay zay manana camion be zay taloha. Le camion io misy fotoana simba de io zany manino iro dada raha amidy de izy fotoana izy tavateniteny foana de izy aleoko elany amidy toy zay io satria manina le camion tena mitondra fahasoa mitondra fivelomana ho azy. Ary na zay fianakaviana taloha misy fotoana maty tômôbila de batainy tonton anay amin'ny camion amin'le camion ny tômôbila mody tômôbilin'ny papanay satria zavatra mamokatra ko amidy ahoana tsy amidy tsy henanao mandeha tsara io ozy nilay amidy io ozy anao tsy amidiko ka arovako. Alleluia. Satria maninona avy amin'ny alalan'io misy zavatra vokatra tsara raisinao. Inona ny vokatra tsara raisin'Andriamanitra aminao? Divay mahery ve nivoaka avy aminao? Misy olona tena teneniko anao olona kristianina fa tsy mamoaka nininy voaloboka tsy mamoaka nininy fa zany efa miteny anao androany andaotsika hamoaka divay mahery ny zavatra zay ataonao eo amin'ny fiainanao na fijoroana vavolombelona ianao nge mety tsy voatery tafatory teny ny any asan'Andriamanitra mba nataoko taloha mbola tsy mpitory teny tamin'izany fa za rehefa misy fivoriam-bavaka de tsy maintsy mitsangany ery aloha ery aho. Alleluia. Inona ny ataoko eny? Mijoro vavolombelona. Tadidiko za zavatra isorako an'Andriamanitra napresi an'Andriamanitra foana hatramin'izay ijoro vavolombelona ame voninahitra azy. Tena nivon'izay fiangonana nisy anahy raha mbola misy koa fijoroana vavolombelona za tsy maintsy mijoro. Ary rehefa nivavaka tamin'izao fifohazam-panahy zao ny tenako
dia tany rasabatany andro voalohany mbola mipetrapetraka fa ny sabata manaraka an'iny dia efa nitsangana teny any jory vavolombelona. Isaka misy fotoana fijoana vavolombelona za tsy maintsy eo, tsy maintsy eo aho. Tsy hoe fitiavako ile arena ty seho vahoaka mangofotra renao tongeniko, mangofotra ile miteny mason'olona fa zao fotsiny nanaovan'Andriamanitra zavatra dia ame voninahitran'Andriamanitra. Fa za tena teneniko anao afaka mamoaka divay mahery ianao na dia ao atokantrano fotsiny ary. Mijoroa vavolombelona za zao isorako an'Andriamanitra fa zay mianakavy kely zany zao ankoatran'izy roa lahy kely le mbola kely reny dia tena mamoaka divay mahery ihany zay isorana an'Andriamanitra. Hitanareo finoana le zanak'e faravavy any am-pianarana any izy ry havana efa misy namany zao ozy nareo tsy mipataloha tsony any amin'ny collège izy classe de 5e zao finoana fa asehony anay ny message nisy le namany ry havana nitoriany teny nomeny verset iny amin'izay le namany zahako nge tsy manana afa-tsy pataloha ahoana kiny ataoko rehefa mba azahoako jupe dia atoriny finoana ty misy site mety irao amin'ny chaîne na mety irao amin'ny ohatran'izao dia manaovaki commande dia inona koa ary ny anona fe azoko anaovana raha manao an'izao dia satria manino mahita ny finoana izy sanany manao jupe dia mahafinaritra anazy dia fa manino indreo sao dia teny finoana satria tsy tiany Jesosy tsika ozy izy tsy tiany Jesosy tsika manao fitafian-dehilahy sy fitafiana tsy mendrika mini jupe sy ny sisa ireny ozy izy. Dia hitany amin'ny message le vehivavy tena resy lahatra fenao natoroy anaky aiza le vahiny moa le vehivavy fa tsy gasy atoroy anahy aiza ny tokony azahoako hoanina dia atoroko mamanay fa anao zay ivana mamanay jupe dia isaky ny tonga miandra zay mety ve zao halleloia ry havako tena teteny aminao fa okenao raha mbola tsy nataonao manomboka androany dia oko fantatrao fa tokony hamoaka divay mahery ianao. Betsaka ny sehatra afahanao manome voninahitra n'Andriamanitra. Za tena efanao na ianao mandeha fotsiny ary mivoaka ny trano. Za zao ry havana androany tena faly aho tantarako ny vady aman-janako. Misy olona zay nandinika anahy ao am-piasana dia nanome fankasitrahana ana izay zavatra tsy dia tena nitreretiko kory fa dia vao mio mpandroso anahako ty anao mihoatra tsaratsara kokoa. Ny olona zany tena tadidio ty teniko ty fa ny olona mijery anao na tsy miteny ary misy maso mijery anao io amin'ny fiainanao andavanandro. Fa za tena miteny anao na dia ny fijoroanao correcta tsara milamina tsara ny fihetsikao ny fiteninao sy ny sisa okenao moka divay mahery le afaka malalako okenao tena ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao za nge teteny anareo fa nareo nge manao ny mini jupe nareo iny na hiteny amin'ny olona nareo zako maty za nge mpivavaka mbola resenao lahatra ny olona vao afantatra anao hoe mpivavaka. Misy olona zay mpitoroteny vehivavy dia mitoroteny izy eny amin'ny quartier-ny zareo tavaratra izy no mitoroteny dia ranabavy miaraka amina pataloha tena slim kely dia menamena volo be sy sisa dia nitoroteny izy eny amin'ny quartier-ny tavaratra ty andafy tenenan'ny tavaratra ratsy ny antony dia tsotra ozy izy ny tavaratra enao ve ozy izy zany hitoroteny aminay koa raha lasa ohatra anao zao daholo vehivavinay ozy izy ny tavaratra ry zareo silamo raha sanatria lasa ohatra anao zao daholo vehivavy zany satria anao hitoroteny eto dia ahoana nenay zao vehivavy ozy izy misary-do manao akanjo lava alleloia dia tenenandro zareo tena tala mandeha fa tsy satria maninona tokoa raha hainao hitory dia lasa ohatra anao zany satria anao zany zay zany mety aminao za zany teteny aminareo tena okenao amoaka divay mahery ry havana voaloboka ianao okenao amoaka divay mahery za teneko anao zany teniko anao zany
nanomboka tamin'izany mijoro vavolombelona fatana zatra ijoroka vavolombelona tamin'izany ny zatra ijoroka vavolombelona ngeravana tamin'izany tsy afaka tamin'ny trosa zay ngeravana mbola 3 volana ataony ny vavahana fa nomboka ny valy va 3 volana ankarangidina mbola mifanohatra amin'ny etretina daholo ary nitranga tamin'izany manomboka mivavaka ianao vao mety ho avy amin'ny polisy tamin'izany fa tsy mbola trosa afaka mbola tsy vola akory ary fa nijoroka vavolombelona gazoalina tsy lany efa joroka vavolombelona tamina teto zany hoe zay mivady andeha hivavaka voalohany manao izay mbola tsy maheo fa rolie efa mahalaraka an'ity tantara ty rehetrarehetra zany zao ry Suzelina manao jupe sy robe foana hono alleluia mahazo compliment foana ianao ngery havana zany nareo anabavy kely reo mitady vady manao nge nareo masina tsara mihitsy fa ho avy ny anjaranareo tena avy amin'ny Jesosy alleluia joroka vavolombelona zany je andeha nivavaka voalohany tsy lany gazoany fa agakane voalohany mantsy mba hitany mivady voalohany tamin'ny fivavahana ary amana rehefa nanomboka nivavaka ohatr'izao de zao ary nge zavatra teny an'Andriamanitra zany nge le fandemena fanandeman'Andriamanitra atsika ho tena Andriamanitra ny amin'ny tany mboloboka azona divay mahery hoe za Jehova mpiarana isaky ndray mpimaso no andemako azy fa andreo misy manimba azy teneniko anao fa Andriamanitra mandena ny fiainantsika zany amin'ny lafiny rehetrarehetra ary hoy tena Andriamanitra isaky ny indray mpimaso ny andemako azy fantatra hoe impiry isan'andro sika no mpimaso izy zao mba mety mahafantatra impiry isan'andro sika no mpimaso zay mahay mitsatoka an'izay atsika de eo amin'ny 20 isa-minitra sika no mipika maso io maso sika zany eo amin'ny 20 isa-minitra eo iny no mipika maso zany hoe anatin'ny adiny ray zany 209 mipika maso de raha ao anatin'ny ray andro tontolo zany raha tsy matory 24 heures 28 000 mipimaso raha matory tsika roa adiny 20 de 14 000 tsara fantatrao zany fa anatin'ny adiny ray minitra 20 ianao mipika maso mino zao misy manisa an'izany zao misy manomboka amin'ny chronomètre zao ray minitra zay firy zara tian'Andriamanitra tenina amin'izany de zao isaky n'indray mpimaso nandemako azy tsy isan'ora tsy isa-minitra fa raha isa-minitra Andriamanitra vao andenatsika misosika ny devoly zay tsy matory ihany koa fa miezaka foana mandrano miezaka foana manakivy ary za tena teneniko fa anatin'ny ray mpimasoko anatin'ny ray minitra misy olona afaka tafiditry ny famoizam-po tonga de mamono tena teneniko anao zany ny ten'Andriamanitra hoe isaky ndray mpimaso no andemako azy inona ny andeman'Andriamanitra tsika zao vao manomboka mivavaka tsika de inona mahatonga atsika tamany to de leman'Andriamanitra amin'iny amin'ny valim-bavaka mbola tsy mila mitandrina didin'Andriamanitra kory ianao mbola tsy mitandrina zany kory ianao manaova manana fahamasinana aza manao fitafin-dehilahy aza mihinana biby maloto aza manao fonina aza miteny ratsy aza mitsangatsanga mbola tsy zany kory fa vao nanomboka nivavaka fotsiny ianao de leman'Andriamanitra aloha ianao lemany amin'ny valim-bavaka alleluia de lemany amin'ny valim-bavaka ianao ndraindray tsy valim-bavaka foana koa nefa lemany amin'ny fampaherezana ianao zany eo amin'ny fiainanao andavanandro hoe tadidio fa rehefa eo an-tanin'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra mibolila zany misy fotoantsika mitadokivy leman'Andriamanitra amin'ny fampaherezana anatin'ny ray mpimaso anatin'ny ray mpimaso misy zavatra tady ho tonga eo amin'ny fiainanao matsaro reraka lemany amin'ny fanohanana ianao halleluia amen miandrandra zavatra iny ianao amin'Andriamanitra lemany amin'ny tsy fahadisom-panantenana tsy disoiny fanantenana ianao sendra tratran'ny fahalemena ianao tafa solafaka ianao lemany amin'ny famondrapo inona daholo ny antony zany lemany amin'ny kasika indray any anatin'ny fonoany de lemany amin'ny alalan'ny fotorotoro isaky ndray mpimaso andemako azy fandrao
misy manimba azy naandro na alina de miaro azy aho ny tenin'Andriamanitra araka teko tato hoe indray mipimaso anatin'izany ianao mipika foana masonao fa amin'ny alina ianao matory tena matory fa ny masonao tsy mipika tsongy Andriamanitra mbola konteany tokony mipika zany mbola miasa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny salamo faharaiky amby roapolo amby zato vao mifakitsika vao aingana izy io salamo faharaiky amby roapolo amby zato de hoy ny tenin'Andriamanitra fataro zany andiny faefatra indro tsy matory narendremana mpiaro ny Israely tsy matory izy andro aman'alina ianao matory fa mbola isaky ny ray mipimaso efa tsy mimasonao tsony no mipika fa Andriamanitra efa manana kaontina mpimaso ao miasa eo amin'ny fiainanao foana misy fotoantsika mitady kivy misy tadidiko foana le pastera zay namako zay hoe kivy izy de rehefa kivy izy tsy na de mihitsy ny asan'Andriamanitra tsy mitombo mihitsy ny mpino de zay eo miala de zay eo miverin-dala zany nge tena tetena anareo avany fa mahakivy mpanompon'Andriamanitra ke mahita anareo miverin-dalany reo rehefa ravina mahakivy mahita anareo misy aminareo zao misy aminareo manao amain'ny eto foana fa mini jupe tsy fonareo mini jupe inona tsy aritrareo amin'ny feanareo io inona tsy aritrareo amin'ny feanareo fa za de tena aminareo fa reny mandreraka ny mpanompon'Andriamanitra reny mandreraka kozy mitory teto foana zay hatramin'izay ravana aza mihinana biby maloto moa fa tsy sitrak'Andriamanitra ary tsy nidivon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany refa isika no nidivon'i Jesosy tsika aza mbola napitsarasalan'i Jesosy nikiteny Jesosy hoe ray eo raha azo atao de sorianiko ty kapoka ty nefa tsika ary no vonjena de izy hoe nidivon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny kisoa nefa tsika ary olombelona sarobidy reto ravana nefa tena leka tsy vitan'i Jesosy nandivo antsika teo ambony hazo fijaliana tsy marina zany zay fa tadidiko mihitsy nitory zay teto misy fanababo zay ohatrany nareo amin'ny groupe zay mazy nitory ravana malala tena ataotsika tsinana zava-padina fa tsy sitrapon'Andriamanitra vo vita nitory tena mipiblie sarina koteleta be izy de zao ny tenenina miam sakafo tena tsara ina rehefa zatra atao talohan'izay efa miaraka eto mifanohana eto halleloja eto ambavaka tsisy farany fa rehefa tany amin'ny toriteny ndray ka zay vo fatany hoe tsy mihina kisoatsika de vo vita ny toriteny novainy ny photo de profil sarina vilia misy koteleta be de miamma ao izy tsisy sakafo tsara ohatran'ity ka le pastera namanay de tratrany ohatr'izay miala ny olona tsy makatozy zavatra teneny ny olona de kivy izy de nravainy fiangonana nomeny olona ny mpindanareo ary amin'ny pastera ohatrany za zany zao sanatria kivy sanatria fa tsisy ane zany de ozy nareo te nitoriteny zay misy olona ray zay mitoriteny efa dana makany daholo de lasa am'izay nanjenizeny teny pastera napela zany zay tantary zay de tonga am'izay rehefa misy mihitsy eto ranabavy Suzel tena rano atondraka volongisa fa ny anteko am'ireny olo reny de zao za tsy matiantoka mitory anareo za hoe manana fahamasinana de androviny jupe foy anareo pitsarakle toritentsika tamin'ny voaingana ange zany hoe ndana manota de manota be mihitsy de raha za zany mitenareo foana hoe amba manana fahamasinana de nareo change mini jupe de ataovy vidana mini jupe be da be fa zay efa reraka mananatra anareo ho an'izay mandraindray aloha zao no eto fa ene rehefa voatory le izy de zay zava-dehibe fa kivikivy am'izay pastera de zao am'izay nji misaotra erika na zahay tsy kivy zay betsaky nareo rehefa nandalo teto fa zay tsy kivy satria fantatra fa Andriamanitra momba atsika halleloja de lasa am'izay pastera de tsy anoasan'Andriamanitra tsony zany izy fa nyfanena tamina olona anankiray izy ry havana zany Andriamanitra rehefa mandena ny fandemen'Andriamanitra tsy hoe fandemena tsy hoe malemy le izy fa le hoe andemako le man'Andriamanitra tamin'inona ndray izy le man'Andriamanitra nisy olona nirahan'Andriamanitra fanena taminy pastera inona ny vaovao fa iza moa nareo izy zako efa olona nanaraka anao hatram'izay tena nampahery pastera nitoriteninao tena elaela anao tsy henoko ka nareo tsy nitoroteny amin'ny radio tsony
tena mampaherina reo rahalahy tena zaho izy na henanao anina mpivafoana na henanao anina mpijorana ohatr' zao rahalahy teo am'izay paster efa hoeninao ndray zaho izy zao ka efa hoeninao tsy ho ela ndray teo eo lasa paster anody tonga de lasa nandeha toa de nirehatra be tampoka teo Jesosy aiza ny asanao fa ataoko ny asanao hoe halleloia tonga de niverina nitory teniteny amin'ny raha toa de nitazona fiangona hatramin'izay izy mitazona fiangona inona ny zavatra antranga leman'Andriamanitra satria maninona mamokatra azahoana divay mahery misy zavatra misy fotoana ianao mangatsitsika misy fotoana ngeravana nanay tsika ireo toary ohatra mitady andeha hanota tsy fantatro mitady tratran'ny fakapanahy eny an-dalana eny ohatra fa teneniko anao fa tena ndray andro efa ela be ty zavatra ty mbola tsy teo mampionona tamin'izany mandeha tomobily ohatr' zao tamin'izany de midina amin'ny an-tanin'andro iny de misy andriambavilanitra mandalo de efa mijery izy aby mandroso ihany ny tomobily jereko mijanona ny tomobile efa midona amina tomobile eo aloha efa midona amin'le tomobile eo aloha zany zavatra jery ina zavatra antrano adiny le nijery rehefa tsy maintsy niarika an'le accident kely tato aloha ina zavatra mitranga zany Andriamanitra rehefa andenatsika de misy fotoana arovany amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny diatsika itsika reto ngeravana teneniko anao fa tsika rehetrrehetra tsy misy tafajoro zao tsika fa inona ny mahatonga atsika tafajoro amin'ny fakapanahy misy eto am'izao tontolo zao am'izao fotoana mahery be nge fakapanahy am'izao teneniko anao fa mahery be nge ny fakapanahy am'izao rehabana malala fa za tena misaotra an'Andriamanitra fa isika rehetrarehetra zao raha tsy nileman'Andriamanitra isaky mandray mpimaso tsy ohatr' zao tsika tsy aherava nakaraha pitso maraina amin'ny sivindray vao tafahoany de raha pitso alina amin'ny folo ndray vao tafahoany inona ny zavatra mitranga ao anatin'izany eto angentsika nitoritory fosiny teny hoe amainina sy voampianatra sy ny sisy fa ao any an'elan'izay aizitsika eny am'izao tontolo zao ho am'lay zao ny andro mafana hoy izy le rahalahy zay hoe misy fotoana izy izy efa mandeha amin'ny toerana be olona ianao tsy hitanao tsony zay asianao masonao jery ato ianao fitanjahana mijery ato ka mafana ny andro mijery ato ianao fitanjahana ianao nefa olombelona ary ianao lehilahy na vehivavy koa ary atao hoe zary ny masotsika eny amin'ny gara rehetrarehetra eny tsika ze ray hitanao tsisy manao akanjo tsisy manao akanjo mba fahamasinana zany efa masotsika avy maso tsy jery zava-poana fa tsy mampaninona na de mifandeha ny fomba ho leman'Andriamanitra anao azy mety ataony tsy mandalo ao amin'ny gara ianao tsy fantatro betsaka ny zavatra mitranga fa Andriamanitra ny teny manao hoe za mpiaro an'io isaky ny ndray mpimaso ny andemako azy fa andrao misy manimba azy fa tsy azo simbaina io na andro na alina de miaro azy mifikira ianao amin'Andriamanitra tsika fikitra amin'Andriamanitra fa raha mifikitra amin'Andriamanitra tsika tsy heritsika natanjatsika io fa Andriamanitra mandenatsika amin'ny karazany zavatra maro misy fotoana angentsika ravina leman'Andriamanitra amin'ny fitahina kely indray de mirehatra misy fotoana ndretsika rehefa varina amin'ny arena sy ny vola leman'Andriamanitra amin'ny tsy fosina sy ny ady kely indray de mandoalika mitady azy za teteny aminao androany fa raha ao anatin'ny 24 heures 28 000 mipika maso tsika 28 000 mpimaso ny fiainatsika ao anatin'ny 24 heures fa teneniko anao fa tsy takatry ny sainao zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika ao anatin'izany
Halleluja. Ahiny ianao any amin'ny asa aman-draharaha. Ahiny ianao any amin'ny fiainana isan-karazany. Rendritretreny nataon'Andriamanitra daholo andemana antsika mba tsy hahatonga antsika ho lavo, mba tsy hahatonga antsika ho kivy. Izy reto voaloboka reto, za dia ianao. Any amin'ny Salamo 7 ngery avana milaza tsara an'izany mihitsy. Salamo 7:9 hoy ten'Andriamanitra: nisy voaloboka nafindra anao avy tany Egypta, nandraoka ny jentilisa ianao ka namboly azy kosa. Nitevy teo alohany ianao ka namakalala izy ka nameno ny tany. Halleluja. Ny zanak'Israely nge reto voaloboka nafindra avy tany Egypta. Ianao io nge ka voaloboka nafindra avy tany amin'ny faratsiny, fa tsy nety taminao tany ny fanirianao tany. Dia nafindra n'Andriamanitra niaraka tamin'ny fakany, nafindra avy tany Egypta, avy any amin'ny fiainana ratsy nentina tao amin'ny fiainana tsara. Za dia ianao dia ny zanak'Israely izay mbola manaiky an'i Jesosy, izay mbola mitia an'Andriamanitra, ireo voaloboka izay voalaza ireo. Dia nitevy teo alohany ianao zany Andriamanitra teo alohantsika, dia namakalala, dia nitombo izy ka nameno ny tany. Vonina avy eo ianao ameno ny tany amin'ny alalan'ny divay mahery izay mivoaka avy any aminao. Fa raha tonga amin'izay toeran'izay tsika, tena teneniko anao fa nizaniza te hanimba anao, Andriamanitra mihitsy tsy manapa-kevitra tsy hanimba anao. Andriamanitra mihitsy tsy manapa-kevitra hiaro anao hatramin'ny farany andro aman'alina mba tsisy hikitikitika anao, mba tsisy hahasimba anao. Halleluja. Misy zavatra ilain'Andriamanitra ny aminao any. Misy olona ilain'Andriamanitra ho ampiasaina dia ianao mihitsy ny mahavaly an'izay zavatra izay. Le divay mahery any anatinao any mihitsy no ilaina ho an'ireo olona ireo. Divay mahery any anatinao any mihitsy no ilaina ho an'ireo ankonan'ireo iovan'ireo fo, tsy azo simbaina ianao satria ianao ny sivo, dia sisy vokatra ho an'Andriamanitra. Ozy mampionina mantsy an'ilay ranabavy pastera namanay le teneniko anareo fa tsisy fitaova be dia be ao anatiny. Be dia be ny fitaova efa tsy ao ny rein, efa ny ilany, ny tsinaibe tsy ao tsony, ny pancréas ao ananaisorana, tsy tadidiko ao amin'ny zavatra fa tena misy fotoana izy marary. Raha maky tany amin'ny hôpitaly dia ho faty angamba ao izy dia izy mampionina aza matahotra ny ho faty izany. Raha velan'Andriamanitra maty amin'izao nge ianao izy mampionina ka izy ihany no maty antoka e. Tsy mbola ilaina nge ianao e. Courage mihitsy ranabavy. Efa taona maro tanteriny moa maty any izy ndefa rano. Zao ry havana. Tsy hahavelan'Andriamanitra simbaina ianao. Tsy hahavelan'Andriamanitra simbaina. Satria maninona? Misy divay mahery any mila mivoaka ny anatinao. Ary raha voatsiarovana andro aman'alina tsika dia tahaka an'izay nahazo an'i Davida teo hoe ao anatin'iray mpimaso ange nisy fanahy tampoka tonga. Ilay hoe fanahy io mantsy ilay hoe natonga ny Saoly lasa Mola zany zavatra tsy mampitombona. Tsy mety mitombona ao anaty tsy mety mitombona. Misy fotoantsika rehefa tsy feno vavaka dia ohatra tsika hoe misy zavatra nahazo atsika tamin'ny maraina am-piasana dia iny foana natasaitsika. Dia andeha hanoratra mesazy tsika amin'io. Za rehefa mipirina tamin'ny maraina dia inona tsara hoe ilay vavany teo, ary rehefa nandinika ohatra ny tsy nety tampoka iny vavany ihany, lasa maka mesazy dia mamaly. Inona tsara hoe vavana tamin'ny maraina? Dia tsy mahatombona maola. Ilay fanahy maola. Tsy mahatombona. Tsy mahapetraka. Ary Saoly teto dia eo ihany izy fa mahita ny Davida, olona Davida tsy manintsy maninona miteny lokanga ho azy, vao mihoatra. Tena ho asiako ny levo ohatrany. Tsy mampitombona, tsy mahatombona. Izay atao hoe fanahy maola. Any amin'ny Asana Apôstôly toko 5:20, andininy 5:20 koa milaza an'izany hoe raha vakitsika misy anirevana hoe tena Andriamanitra hoe ary nandeha ho any amin'ilay fitoerana fihavahana zay dia nisy ankizivavy anankiray nanana mpanana valo nifanena taminay ary rehefa amin'ny 9 taona nazahoan'ny tompony harena be. Io ilay fanahy mahavaly io dia ireny olona antanin'ny olona lava ireny maminanina ny zavatra tsy misy fiandraisany amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireny. Be dia be zany amin'izao
misy olona miteny eo papana be dia misy mpampian'Andriamanitra zao ohatr'izany mihitsy ohatry ny raisiko za manokana ohatra mandray an'izy ohatrany hoe fa tsy rariny ihany litareo anaty fotoam-bavaka dia misy olona tsona be be zao fotoam-bavaka ohatr'izany any Afrika moa betsaka fa zao efa lasa feno any Madagasikara fa velon'olona fa zany ny fandrosoana zany avana dia faran'izay olona tsy mamaky asitrika indrindra eo anaty fotoam-bavaka dia misy pastera miantso olona dia atsoina anaty fotoam-bavaka dia ariary eo fiainan'olona ianao entina anaporofona any maminany le pastera dia zao atsoina le olona dia avoakany eo ny fiainany izy tsy haina marina na diso fa dia le izy raha marina dia fafambaraka ho an'le olona ianao tsisy vola mihitsy zao aminao na niarera nefa le olona efa mba nanao zay nde tonga mba hafepenina amin'io le tsy manam-bola na avoaka amin'ny pastera amin'ny marina tsisy vola mihitsy ao aminao na rery izy ny olona faly mahay dia ianao ndray andro ary tena nisy ohatr'izany mihitsy hoe ianao izy le pastera misy sida ry avy le masony any Afrika nisy an'izay ianao misy sida ianao dia na mindranao sida ianona sy anona sy any tena papa menatra le olona ry avana misy amin'ny asany apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo misy an'io vehivavy le hoe mahalaza zavatra mahafantajavatra fa na mahavaly dia anontanian'ny olona dia ohatrany masina rehefa makany an-tantarabe ahoana ny fahitanao an'ity fiainako ity ety amin'ny fety 2022 ity fofofoa masina ohatra mahita ao amin'ny volana juin ohatra misy zavatra ohatra sakana raha hoe jereko tsara foa masina foa mpiara-miasa aminao tena misy be felorana aminao fa tena mely anao ianona ny anarany ohatr'izany mantsy ity vehivavy ity zay te halala ny zavatra miafina dia manontany an'ity vehivavy ity anisany ihany koa fa na mahamaola ny zavatra ohatran'izay nahazo an'ity vehivavy ity tsy mahatombona tsy mapetraka ingaingain'le fanahy zay le atao hoe maola fanahy mahamaola fa ajanontsika any amin'iny fa zao zavatra tena zava-dehibe dia zao na tamin'ny oviana na tamin'ny oviana tsy mbola naharo ny tenany i Davida fa zay fa misy mamosavy foana zany mihitsy ianao tsy mety misy ny asa mandraranao zao ka izy amin'nisy asa mety any Madagasikara ohatra ny asa rehetra zao tsy dia misy mety fa ohatra ny tena sahirana ny olona dia le izy koa moa le mpanompon'Andriamanitra te hampiseho amin'ny olona hoe mahay maminany dia jerena hoe étudiena fotsiny ny fiainana dia efa mety mazavazava ihany misy zavatra misy fotoana mantsy mba mijery kely an'ireny dia variana fotsiny sady mitsika hoe Jesosy fa zao tsy tsaralina amin'izany tsika fa anazy zany fa ny zavatra tena tiako atokavana aminao androany dia zao tsy havelan'Andriamanitra simbaina ianao raha tianao zany ny tsy simbain'Andriamanitra ataovy izay hamoahanao divay mahery alleloia ataovy izay atovanao ho ampiasain'Andriamanitra isy fiantraikany ny fisianao misy aminareo tsy manana eritreritra anao ampiasain'Andriamanitra mihitsy mipetraka eo nareo dia eo andao modivay andaotsika hamokatra divay mahery nareo zao efa tenenina foana nareo rehetrrehetra ampijeryreo jerareo ankizy mpitory teny atao amintsika ireo le tomboany ndraiky nandray anjara tamin'ny vavaka fanombony za mampiry anareo na entina any amin'ny sehatra anatin'ny fiangonana misy anareo na tsy fantatro manaova asan'Andriamanitra ry avana manaova asio fotoana mihitsy anaovanao asan'Andriamanitra fa ianao mila mamoaka divay mahery ianao raha tsy mamoaka divay mahery ianao tena tsisy tombony an'Andriamanitra fa ataovy tombom-barotra ao an'Andriamanitra ny fahavelomanao satria mamoaka divay mahery ianao dia izy Andriamanitra hoe za mpiaro anio attention za mpiaro anio aritsaky ndray mpimaso ny andemako azy ndrao misy manimba fa tsy avelako isian'io izy na andro na alina dia miaro azy ary mitoyany mahafinaritra be tsy misy fahatezerana tamiko enganeka isy hery sy tsiro ao anatrehako adiko hitanao
io zany a ozy Andriamanitra hitavita zany zao le révélé papa je tenenao mitady menaka mba merifola reka io izy le izy ianao a mitady menaka fa tsisy tsoe révélé papa zany tsy mba mitena raha zany révélé papa de révélé papa tokoa le izy fa raha tsy mitena reo na révéleko le zavatra eto alleluia mengeny izy lasa mahita fomba hafa misy ntsika ravana amile fivavahana tsinny ary le izy a ny zavatra rehetra tokony atao azonareo de zao foana nareo zany efa mijery toriteny de zao foana nataovy an-tsainareo inona mitondra inona eo amin'ny olona hitondra olona ny an-danitra ve hitondra olona hibebaka ve famoahako fiainan'olona ohatra hoe rodinina zany rodinina avianao aty révélé papa révéleko avy révéleko rodinina ianao afa ny andapa pasteur ratsy jereny amin'olona tareo am'zany rodinina ianao vehivavy a ary lehilahy mivatonao a tena mahay de anao fa ny am'tapana avaratry ny nosy a tena vany toa tena tsy any atsimo kosa aloha avanampahitan'Andriamanitra fa avara reny rodinina ohatra zany fa izao ny zavatra rehetrarehetra de tokony misy ifandraisany hoe inona ny tanjony raha hitoriteny aminareo eto zao no antyfandarany ty tsy ny ampimeme anareo ny tanjony tsy ny ampitomany anareo ihany koa tsy mba apatory anareo amin'ny alina be fa ny tanjony ty fandarantsika ty ninona zavatra atao eto na rehefa zao ny radio inona zany ny tanjona de zao ho any an-danitra isika mba hiala amin'ny ratsy fanao nareo a de andray an' Jesosy ho Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanareo a de hiala amin'ny ratsy fanao anamasy te de fampitantana any an-danitra ka raha avoaka keto ny fiainan'ny Suzel ohatra na fiainan'ny Fabiola Fabiola avianao aty vangin'Andriamanitra fa tena zanak'andapy ianao a pasteur anareo am'zany sy fomba fiteny zay moa zao foana mitondra inona hitanareo nareny le fanasitrana no isy olona zao tonga de mitondra fanasitrana reny atsepy ny olona daholo ny bekiany de misitrana ny olona mandeha hoaizy ny olona iny rehefa aveo hoaizy Andriamanitra manana tanjona ray tsy miova de natonga ny olona ho any aminy reny zany de reny a fanehokery hoe mahay maminany mahay mampatatra fiainan'olona fa tsy fahendreny reny azonareo zany tsy fahendreny ary tsy ambarateny kery avana ny asan'Andriamanitra ianareo rehetrarehetra reo zao be deaibe aminareo miteny olana aminay tareo le amin'ny fandarana favaka fiambianana maro zao tsy tenenina ny anaranareo hitanenge hoe ianina ohatra ianina io misoratra io le messenger sa ianina fantatra ianina io nandefa message io zay mo mahafantatra fa nga tenenina ianareo hoe izy iny tsy tenenina satria tsy ambaratelo zany ary fahendrena ihany koa ahoana moa ny amoahana ny fiainanareo eto tsy azo atao zany ary za mino marimarina fa tena sarotiny am'zany ny fanahy masina tsy hanao zay zavatra Jesosy ary niresaka tamin'ny vehivavy Samaritain mipiahatra tsy teo azona fantatra Jesosy daholo momba azy fa mipiahatra tsy teo de izy Jesosy ihany niresaka navoakan' Jesosy ny momba azy fa tsy hoe teo maso mipiahatra ny navoakan' Jesosy daholo ny momba azy amen ajanontsika eny amin'iny io any zany zao foana ny teniko be dia be indray tsika mety miteny hoe raha nadaraha tokoa manakiana pasteur fa tena teneniko anareo fa tsika pasteur olona tsy afaka anakiana mihitsy io tsy maintsy misy zavatra tokony ahitsy kosa aloha satria firenetsika fa tafalatsaka lalina de indraindray ny asa fitoriana zay ataon'zay manana fahefana am'zany mitondra ny olona iesiketsy tanana sy orakoraka sy ny sisa fotsiny fa
mety tsy hitondra vokatsoa zavatra mivaingana eo amin'ny fiainan'ny olona ny filazanjara ary le izy ny tena mamparelo lasa niratsy rahan'ny olona tsy mivavaka atsika kristianina le zavatra zay ataony olona sasany ka za manokana be tena ianao paster ianao de aza miteny paster soiany fa tsy paster fa misy ny tokony ahitsy amin'ny fitoriana amitsika Madagasikara satria asa manara-damody loatra tsika rehefa amin'ny fivavahana tsy lamody ry havana malala mba hampita-pitao amin'ny fianakavianareo mamonjy an'ireny fotoam-bavaka hafahafa reny fa tsy voatery aso ny fanary havany reny zay zany tena teneniko anareo ny fean'ny lesitsika androany de zao hoy ny ten'Andriamanitra raha tsy misy fahatezerana atao zany izy zany tsy tezitra amin'io le divay le voaloboka io. Alléluia. Nisy nitsatika le problème de faloatra izy zany io ary teneniko anareo Andriamanitra nge reto endry de tsy misy fahatezerana atao amiko izy Andriamanitra enga reka isy hery sy tsilo tanatria akediko aminy ohatrany hoe teo zao Davida de izy zany zao le endrika tsilo sy le endrika hery sy tsilo Saoly ohatrany hoe satrin'Andriamanitra zany avelan'Andriamanitra mihitsy jenona tsara le tantaran'ny Davida Saoly teo raha vakitsika le Samuel teo de hoy ny ten'Andriamanitra ary ny ampisiny de misy fanaratsy avy tamin'Andriamanitra ny latsaka tamin'ny Saoly hoe misy fanaratsy avy amin'Andriamanitra koa iran'Andriamanitra ndana zao rehetra zao manaiky an'Andriamanitra na ny fanatsara na ny fanaratsy na ny anjely na ny devoly efa Andriamanitra miteny de zay zany hoe satrin'Andriamanitra izy nataon'Andriamanitra mihitsy ny Saoly tratra ny fanaratsy io de nandeha nanisy nanomboka teo de nikatsaka ny ain'ny Davida fo izy Andriamanitra hoe satroko izy ten'Andriamanitra hoe enga neka isy hery sy tsilo eo anatria akediko aminy tsy Davida miady fa Andriamanitra miady amin'izay mitsangana miady amin'ny Davida za tena teneniko anao manamasinina teny ianao ataovy zay ivoahan'ny divay mahery anatinao fa ny fahavalonao fahavalon'Andriamanitra tsy ianao mila mikitika ny fahavalonao fa tena tonga de tanan'Andriamanitra. Alléluia. Fa raha tsy zany de oka hifikitra amin'ny hery kosa izy ianao zany ny tenenina mitsika ny tenenina amin'io tokony hifikitra amin'ny herin'Andriamanitra tsika ary tokony hiavana aminy ka hiavana amiko eny aoka hiavana amiko izy amin'ny andro avy de hamaka tsara Jakoba ary Israely hamony sy hitsimoka de amen'izao tontolo zao ny fahavokarany isika rehetrarehetra rehetra tsika de ny rahan'i Jesosy hitoro filazantsara amin'ny olombelona rehetra de hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny andro avy de hamaka tsara Jakoba zany hoe mamaka tsara aloha zany le voaloboka mifikitra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra na mifikitra tsara ao amin'i Jesosy. Alléluia. De aveo mamony izy de mitsimoka manovoza fahalalana ianao tena mamaky baiboly manovoza fahalalana tenin'Andriamanitra de oka am'izay ianao ny fahavokaranao avy eo ny toriteninao ny asan'Andriamanitra ataonao ny fanomezam-pahasoavana zay nomenao Andriamanitra avoay de oka ho fahavokarana ho an'izao tontolo zao tonga am'izay zavatra zay ianao de za tena teteny aminao fa tsy avelan'Andriamanitra. Alléluia. Tsy avelan'Andriamanitra isy kitikitiky zany ianao fa tena arovany tsy avelany isy kitikitika ary raha vao mitady hoe kivikivy tady ho ketraketraka de lemany amin'ny fomba tsy takatry ny saina manana foana Andriamanitra fomba andemana ny fiainanao io ahatonga anao ho velona ahatonga anao tsy ho maina karakaina fa hamokatra ny teneninao androany de hoe za Jesosy tena mba te hamokatra divay mahery ao anatin'izay rehefa mamokatra divay mahery ianao de Andriamanitra mihitsy no miteny fa izy tsy mila angatahana akory fa izy mihitsy miteny hoe za Jehova ny mpiaro an'io isaky indray mpimaso ny andemako azy fa andrao izy sy animby izy ary andro aman'alina de miaro azy teo arovan'Andriamanitra andro aman'alina ianao ndao tsika mokatra ndao tsika tena hamokatra divay mahery ho voninahitr' Andriamanitra lavalava ny toritentsika androany
eo matoka fa napairanao ndao ataontsika tirana kritera izy ty tsy nataontsika de teteny aminao afahainao io de efa nividian'Andriamanitra ary tsy avelan'Andriamanitra anjeny zeny zany tsony ianao fa adidin'Andriamanitra iza sy ianao ry voaloboka mamoaka divay mahery samita iny tompo dia mahereza isika tsirairay avy ndao ary lasa arytsika minofinaritra isika tsirairay avy Fazanaka tutini efa nofidiko de tsy mbariko Alleluia Jesus aza misy arinao reto mpanofonao reto Jesus aza velanjeny zanaka toteny angera eo zay torina am'ireo de ekeny satria teny avy aminao Andriamanitra tenenao androany za Jesosy zanaka toteny tena ekeko zay teninao de ataoko zay sitraponao dia amono divay mahery Tin'Andriamanitra angenao revane efa nopidiny ka tsy mba ho ary arovany izaka indray mpimaso arovan'Andriamanitra anao lay manokeno Alleluia ndao raha antsika vavaky zany toloteny zany de afaka malalako zany tena teteny aminao androany hoe te hiaro anao Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra ho avela ho simbasimbain'ny devoly sy ny fiainan'ity zao tontolo zao ty zany ianao
fa tean'olo tena Andriamanitra hiaro anao, mpiaro anao. Ary tena ho faritany mihitsy ianao fa zava-tsarobidy ianao io, tsy azo simbaina. Ary tsy maintsy lemana isaky ny iray mpimaso satria mamokatra, satria anana ny fanantenana. Ananan'Andriamanitra fanantenana ianao. Ananan'Andriamanitra fanantenana ianao. Ary miandrandra zavatra ao aminao Andriamanitra. Ry havana malala, tian'Andriamanitra ianao e. Ary ho arovany mandrakariva fananany sarobidy. Dia mihoatra n'olo efa ratsakely volamena izay nataon'i Jesosy tao amin'ny fampianarana, fa tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao sy ny fanahinao io le havako malalako. Ary izaho mivavaka ho anao, ho arovan'Andriamanitra ane ianao, ho leman'Andriamanitra isan'andro isaky ny iray mpimaso ane ianao, ka tsy sirika afahanao tafiala aminy, tsy sirika afahanao tafaverin-dalana, tsy sirika afahanao mangatsitsika sy miala amin'Andriamanitra sy diso fanantenana sy ny sisa zany satria tena tiany ianao. Jehovah Andriamanitra tsy toa ianao ane andena ireto mpanomponao tsirairay avy. Isaky indray mpimaso no niteneninao Andriamanitra, dia mihino sy matoky an'izany zay fa isaky indray mpimaso Jehovah Andriamanitra, isaky indray mpimaso Jehovah Andriamanitra. Tena isaky indray mpimaso Jehovah. Dia andenany tsirairay avy ianao. Azavelanao misy amin'reto olo reto no kivy, na ho ketraka, na ho resiny izao tontolo izao, na ho resy lahatry ny devoly. Fa arovy andro aman'alina Jehovah, mba tsisy animba izy ireo. Fa hitoy amoaka divay mahery foana, dia hitondra ny anaranao ho ambony, anandratra anao amin'ny avo indrindra Jehovah Andriamanitra tsy toa. Misy saotra Jehovah Andriamanitra. Atoky ako fa naroviana Jehovah Andriamanitra, dia tsy hanary ny reto mpanomponao reto ianao, fa ho tsarovanao ty teninao androany izay nitoriana tamin'izy ireo ty, fa tsy mba ho avelanao ho simbain'izy ireo mandrakizay, satria voaloboka tsara anao, saotra ray eo. Manome fanantenana anay zany fa tsy ho avelanao ho voakitikitiky ny devoly zay, tsy ho avelanao ho ravany ny asany maizina ny fiainanay, ny fiainam-panomponay Andriamanitra, fa tsy maintsy mandroso izay. Voninahitra ane ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny zavatra mety tsy voalazako Jehovah Andriamanitra, fa eo ianao anatanteraka mihoatra lavitra noho izay mba nieritreretiny reto mpanomponao, mihoatra noho izay nieritreretinay ho tanterahanao amin'ny fiainany tsirairay avy, satria Andriamanitra ny lehibe ianao. Misy saotra na eo. Halleluia. Zay ny vita teto androany, zay ny voafafy Jehovah Andriamanitra, fa ianao ane hanondraka izany mba hamoha avy izany toerana amponiny tsirairay avy. Ny devoly sy ny Satana izay mpangalatra ny teny izay nafafy tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany. Saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenena Ranabavy Yama amin'izao fotoan'izao. Tany tompo Ranabavy Yama, anao ny fitenenana. Halleluia. Tany tompo pastera, tany tompontsika rehetra amin'izao vavaka fiambena izao, mbola iray vavaka itsika. Ry Andriamanitra raina tsara indrindra ho rainay amin'ilay lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao, velom-pisaorana anao izay iray masonao, satria tena hoe tanteraka teto indray sitraponao, menao teny mamy indray izay, menao teny mbola mampatsiahy anay hatrany, mandrisika anay hatrany iray masonao, satria dia tena hoe ataonao itony voaloboka mamokatra tokoa izahay, mahakasitraka izay iray masonao, dia tory izay iray masonao, tena hoe tondrahay hatrany, kasiho hatrany, tena hoe amokatra ilay divay izay tena hoe tsara indrindra Jesosy malalo. Eny fa na dia ireo izay mbola tsy dia mahasary Jesosy, tsy dia mbola miroso bebe kokoa, ireo izay mbola
mbola vao maniry Jesosy malalo tena hoe tondray Jesosy tena hoe arisiho izy ireo tena hoe mba tena hamokatra zany divay zay tena tsara indrindra zany ameny zay tena tsara indrindra mba tena hoanitra kasitrana eo anatrehanao ray masina makasitraka anao zahay amin'izany teny masina izany zany teny mamy zay tena mamery anay tokoa ray masina zay tena hoe mamelombelona fananay tokoa ray masina makasitraka ny amin'ny mpanomponao nampitandrainao an'izany tenina masina izany ankehitriny ary zay ray masina tondram-bavaka zay amin'ny firenenay mbola tsy miafina aminao Jesosy malalo zany firenenay izany zay tena latsaka Katerina tokoa ray masina apetraka feny ampelantananao ray masina satria ny eo tananao ihany tsisy maharomboka ny ianao rery ihany afaka manova zany firenena izany ray masina satria betsaka ny asany devoly anaty izany firenena izany betsaka ny zavatra mampisaraka an'izany ny hevitra mampisaraka an'izany firenena izany aminao ray masina zay mahatonga ny tananao tsy tsotra amin'izany firenena izany hoentinay eo anatrehanao zany ray masina fonanay sy bebany eo anatrehanao ray masina mamelany eloko ny firenenay mamelany eloko zany firenena izany ray masina tena hoe betsaka ny zavatra ratsy Jesosy malalo ao tsy fandriam-pahalemana ao ny aretina ao ny adetrana ao ny tsy fisina ao ny ahitany ray masina ao ny mbola fanompotsamo zay tena ratsy tokoa Jesosy malalo ovay Jesosy kasiho ianao rery ihany afaka manova an'izany anjaranay dia mitondra-bavaka ihany fotsiny manonona tonom-bavaka fotsiny fa ianao Jesosy malalo tena hoe larahanao sarobidy Jesosy malalo afafy eo amin'ny firenenay tena hoe mba ho afaka eloko izany firenena izany ray masina satria raha ny ranao masina ny miasa raha ny ranao masina mifafy eo amin'izany firenena izany dia matoky sy mihitsy Jesosy malalo fa tena hoe iovan'ny firenena ihany mba tena hoe anompanao marina betsaka ihany Jesosy malalo miantso ny anaranao betsaka manompanao anefa Jesosy malalo tena hoe mbola betsaka ihany koa mbola mitoky amin'izao fiainana izao tontolo izao dia apetraka eo ampelantananao zany rehetrarehetra zany Jesosy malalo raisy fakasitrao zavavaka sandratra izany dia misaotranao ny amin'ny mpanomponao rehetra nitondra ny teninao androany nitondra vavaka fanomboana misaotra Jesosy malalo ny amin'ny pasterana melabelatra mampianatra anay isan'andro matoky sy mihitsy Jesosy malalo tsy ho tonga fotsiny zany teninao zany fa tena tonga misy voakasika izany eto ary anomboka amovo tsara ny izy ireny ary anomboka iroso bebe kokoa amin'ny fanomponanao ary anomboka tena hoe hiatehitra aminao rery ihany dia makasitraka Jesosy malalo resaraka eto zay amin'izao fotoana izao enjelinao masina ny toby manodidina anay tsirairay avy fa nay masinao efa manenika ny tokantranonay tsirairay avy dia misaotranao ny amin'ireo efa mifoha Jesosy malalo fa ianao ny niatrika ny tontolo andron'izy ireny niatrika torimasy avokoa Jesosy malalo dia Alléluia. Somary lasa kely ny connexion andranavavitsika ihama efa vitany ihany ny anjarany efa vita ny vavaka zay nataony teto isaorantsika n'Andriamanitra ny fandraisana anjara zay nataony ary Andriamanitra manankirehefa saomina nerana bavy mamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vita nataonao teto dia mahereza hatrany dia miotaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra dia mandrosoa hatrany okisika amoaka divay mahery Andriamanitra hiaro antsika tapitra eto fotoanantsika misaotranao nahatrany hatramin'ny farany raha mbola soginy amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny to velana somatsara daholo tsika dia rapitso amin'ny sivy maraina tsika araka amin'ny mampioneto ato anatin'ny vavaka maraina dia rapitso alina ohatry zao koa amin'ny fotoanao tonga eto indray rapitso fandarana vaovao indray aza ty efa mandeha ny akiradio point radio 12345.com samy mba soratana eo le lien mba ahafahan'ny olona mieno dia raha meno an'io dia tsy tafasaraka amin'ilay intsony ianao rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao isaky ny adiny teny anao maretory teny hira mahafinaritra gasy vazaha frantsay anglisy hira fideranao heninao anala fangirananao ny akiradio misaotranao rapitsika miona tahiny tompo daholo
dia mahereza isika tsirairay avy a. Halleluia. Amen.